miavaka tsara ny zavatra tiana iambara androany. Voalohany mahakasika ny fodiana Andriamatora Valimana ny eto Tanindrazana dia tianay ny manamarika mampatsiary manamafy ihany koa fa foto-kevitra ny joronay hatrany am-piandohana ny hoe tsy azo ekena ny fanirikiliana eto a Madagasikara, tsy ekena torak'izany ihany koa ny valifaty politika sy ny valikitsaka araky ny fomba fiteny lavinay ihany koa raha toa ka malagasy mpiray tanindrazana na inona everina fa eloka vitany dia tsy ho avela ody eto Tanindrazana. Ka mikasika ny fahatongavany zay tsy mametraka olana mihitsy. Foto-kevitra zany sur le principe tsy misy mihitsy ny olana aminay komity manomana ny fampifondronana ny herin'ny mpanohitra sy ny malagasy rehetra te hanalina firenena ny fahatongavany ara-valimanana. Mikasika kosa ny fomba nahatongavany teto dia fantatritsika fa miteraka resaka maro samihafa izany. Na ny maso ivo sasatsasany eto amintsika aza dia milaza fa misy tero andry zareo nahatonga ny ara-valimanana eto. Tsika rehetra nefa mahafantatra fa ny ara-valimana tao am-patongavana raha nanao valan'ny-resaka ho an'ny mpanao gazety dia nanambara mazava fa mahafantatra daholo ny rehetra ary nanontonona mihitsy azy izy firenena ny Amerikanina, ny Norvezianina, ny Alemana, ny Tanzanianina, ny anina rehetrarehetra hoy izy dia mahafantatra daholo ary mametraka fanontaniana zay vokatr'izany ny hoe azo inona ave fa tsy nahafantatra mihitsy tokoa ny fitondrana misy ankehitriny ary indrindrindrindra ny filoham-pirenena. Raha mba fomba fijerinay ampanetretena dia hoe sarotra inona ny zavatra tahaka izany. Indro kely kosa nefa tsindrinay fa manam-porofo ary mampiariary ny tsy fafehezany zao fitondrany zao ny raharaha-pirenena mihitsy ny zava-mitranga tahaka izao. Tsy teny fotsiny fa tsy ny hoe tsy misy mihitsy zany fiarovana sy fanaraha-maso ny sisy tanitsika ka raha sanatria mivavana dimy lela moa mpananobohitra no tonga teto dia inona zany ny zavatra mitranga mampiorokoditra. Akoatra ny tsy fafehezany le fitondrana ankehitriny ny sosialim-bahoaka, ny tsy famaliny amin'ny paikady entitra sy matotra, ny etaetan'ny vahoaka sy ny mararin'ny vahoaka, ny tsy fafehezany ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fisiny ny mangarahara mihitsy eo afitantanana ny firenena dia miariary toy ny vaiakandrina ankehitriny fa tena tsy misy koa ny fifehezan'ny fitondrana zany fiarovana any Madagasikara zany sy ny fiandriana-pirenen'ny malagasy. Zay dia manamafy orina ny fahavononanay, ny fijoronay, ny ezaka rehetra ataonay hametraka sy hanorina fanoerana mendrika nyty Madagasikara ty, fanoerana manana ny maizy azy mifototra amin'ny satan'ny fanoerana na ny charte de l'opposition zay tsindrina etona fa efa nataon'ny mpanao politika sasany maromaro sy ny nataon'ny antoko politika tsy vitsy ihany koa sy ny fikambanana ary indrindrindrindra ny mpiray tanindrazana manakambara ary te-hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanarenana ny Madagasikara tanindrazana iombonana. Ka aminay zany manamafiorina zany finiavanay hametraka fanoerana manamaizy azy zany handimby toerana izao fitondrana tsy mahomby izao, anomana amin'ny fomba milamina mahitsy mangarahara ny fifandimbiasa-pahefana, le alternance démocratique zany. Safidinay hatrany am-piandohana ary safidin'ireo rehetra zay nanao soniany io sata io ny hoe tsy iraitsik'ombakomba amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao na inona endrika amin'izany. Zay efa ny safidy tsy andeha haka toerana ao anatin'ny androm-panjakana ankehitriny dia ny antenimieram-pirenena zany sy ny androm-panjakana hafa rehetra zay efa ny fanaiky fa tsy andiso fanantenana ny malagasy. Zahay raha mitondra ny sata mampiely an'io sata io manerana ny Madagasikara dia mifamatotra amin'ny vahoaka malagasy amin'ny mpiray tanindrazana zay mametraka ny soniany ao anatin'io sata io.
manaiky ary mifanaiky fa hanova ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Raha fitiniko zay de ny hoe tsy olana ny fahatongavan-gera Valomana eto Tanindrazana fa malagasy izy. Olana ny fomba natongavany teto de raharan'le fitondrana tsy mahavita azy zany, raharan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena koa zay manahirana satria tsapatsika zao fa raha marina ny tenin'Iara Valomana de nisy tamin'izy ireo tao ambadiky ny fahatongavany teto ary sahirana izy ankehitriny de hitantsika tsara fa manao toivakana, manao fanameloana ny zavatra mitranga de omaly indray vao omaly de hitantsika fa miezaka mamono afo le fianakaviam-be iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny SADC sy ny Union Africaine. Ka zay de milaza mazava hoe firenena manana maizy azy ty Madagasikara ty voarakitra ao anatin'ny satan'ny fanoerana ny makasika ny fiandrianam-pirenena zay saro-piaro am'izany de milaza zay hoe fitondrana zay tobakon'ny communauté internationale anga nilazana azy nefa de mahagaga fa le fianakaviam-be iraisam-pirenena zay Ngiara Valomana nandray anjara tamin'ny fampidina azy tsy mba nampafantatra akory an'le fitondram-panjakana zay akatoavin'le fianakaviam-be iraisam-pirenena zany hoe savorovoro tsy fakahitana ka ao anatin'izany de tsotra ny teninay ho an'ny vahoaka malagasy ampy zay ny fomba fanaovana politika tahaka zany mampidikizo ny firenena mametraka ny malagasy ao anatin'ny aizina no tsy fisiny mangarahara eo amin'ny fitantanana antiraharaha-pirenena ity kanefa ny firenena de marianay fa tsy amin'ny fitondrana ankehitriny tsy amin'ny Ngiara Valomana sy mipomba azy fotsiny fa atsika malagasy 2020 tapitrisa. Fahatelo mahakasika ny hoe lasa mpanohitra Andriamatora Valomana sy ny mpomba azy ankehitriny aka ny toeran'ny fanoerana ao anatin'ny anteny meram-pirenena ny vondrona parlementaire TIM sy Ankolafy Ravalomanana. Fantatritsika tsara ny avian'ny HCC ny fitsarana momba lalam-pandrena mahakasika an'izany de ny hoe tokony ho vondrona parlementaire no aka ny toeran'ny mpanohitra ao anatin'ny anteny mera. Mazava zany raha aka an'izany toeran'izany izy anazy zany fa lazain'ny HCC ihany koa no hoe fa misy ny mpanohitra fanoerana ivelan'ny androm-panjakana ny anteny meram-pirenena io ny fanoerana ho ajorontsika miaraka anomanantsika ny hoavin'ny Madagasikara. Zay de mazava tsara aminay tsindrinay manokana fa zahay komity mpanomana ny fampivondronana ny herin'ny mpanohitra sy ny malagasy rehetra te handray anjara amin'ny fanarenana ny firenena dia tsy raha mikopakory ka tonga namana vao mavomavo zahay tsy manilika na iza na iza kanefa kosa misy sata io, misy fomba fijery efa iombonana io, misy malagasy efa manao sonia ao anatin'io voarakitra ao anatin'io sata io ny tsy maintsy anaovana fanovana ny fomba fanaovana politika, fanajana ny tenimena, fanajana ny sonia atao tsy vivadibadiana ary fijoroana amina foto-kevitra iombonana entina manarina ny Madagasikara. Metraka fanontaniana zay hoe nyroso am'izany ve ny Ankolafy Ravalomanana ankehitriny sa mbola te hanindraindra olona, te hanindrany te tsy manana foto-kevitra mazava andehanana makany am'izany fanoerana zany. Raha ho namanay izy raha pitso nandroany zay vonona fa io satan'ny fanoerana io no ifamatorana, ifanabeazana, ifampifehezana mba tsy handiso tsony fanantenana ny malagasy isika menakavy. Tsy mahagaganay raha lasa mpanohitra izy ankehitriny. Ny nahagaganay aza de hoe naninona izy ny tsy nanohitra hatramboalohany kanefa izy dia nanohana kandida nanao fampelezan-kevitra nahitana ny sarinizy mivady mihitsy tamin'izany fanohanana zany naninona io kandida nytoanana io niaraka tamin'ny hery politika samihafa zay nanohana azy no nanao filazana fahalabato no natongavan'ny filoham-pirenena ankehitriny eo amin'ny toerany de aveo niaraka nanangana taminy an'le atao hoe PMP na le hoe plateforme pour la majorité présidentielle. Zay nahagaganay satria raha ny lojika tokony hatrany am-piandohana de efa mpanohitra ny Ankolafy Ravalomanana rehefa tsy lany ny kandida zay notoanany ka zay ny tianay soa ihany fa misy ty sata ity ok'izay le fanaovana politika tahaka zany satria mamofady zany ary manapotika firenena. Misy ny sato io
ry malagasy mpiray-tanindrazana misy ny sato io ry mpanao politika namana misy fomba fijery ny fampizarany maro ao anatiny io misy maro efa manao sonia ao a raha iaraka isika anarina tokoa ny firenena fa tsy anindraindra tsangan'olona na antokon'olona na vondron'olona fa firenena tokoa ny banjinina de fitininay ao anatin'io sato io ny hoe ny fitiavatsika ny tanindrazana de ny fitiavatsika ny mpiray-tanindrazana firenena ny resaka eto a fa tsy antoko politika na olona anankiray a na tsangan'olona anankiray a na tombotsoana fianakaviana anankiray mazava be zany rapito zao a mbola mety maro ireo itsimbadika ao aty amin'ny fanoerana satria zay le fomba fanaovana politika zay tsy maintsy hovaina manino izy ny itsimbadika aty amin'ny fanoerana hitatsika tsara zao a fa betsaka manambara hevitra te anoana n'io fitondrana io ny andrandrany zany efa resa be teto amin'ny firenena zany hoe fanovana gouvernementa izany iso ny motion de censure iso ny tsy isy de mieritreritra daholy ahita toerana na anana seza ao anatiny zany fitondrana zany rehefa tsy tanteraka zay de itsimbadika ty amin'ny fanoerana de zay a misokatra amin'ny danadana mivaravarana raha ny fomba fijeriny azy satria zay mamondrona vonina iara-iasa miretrretra fa kosa de apetraka mazava tsara fa fotikevitra ny famatorana fotikevitra ny fanabiazana fotikevitra ny fampifehezana fotikevitra ny fanekena de ny satan'ny fanoerana zany na ny velorano-ny mpanohitra dia ny tanjona sy ny fanamby ataotsika miaraka amin'ny fanaovana sonia nyty satan'ny fanoerany ty a dia ny hanarina tokoa ny firenena hitondratsika makany amin'ny tena fanovana zay ny tanjony zay tsy hanonga-panjakantsika am'izany tsy hanao krizy vaovao indray eto amin'ny firenena fa ao anatin'ny filaminana tanteraka no anatotosatsika am'izany tsy rotorotona fa ny firenena de mitoetra ary isika indrindra fa izay reny mpianakaviana ndia manana didy masina ametraka lova ho an'ny tsara ho an'ny taranaka faramandimby ka ataotsika mazava tsara ty Madagasikara ty dia firenena manan-karena mahantra aloha tsika malagasy hatreto kanefany a tsy voaozina koa sika fa manana fanantenana ary miasa ao am'izany a mba ho tsaratsara kokoa ny zavatra ao apetrakytsika ho an'ny taranaka faramandimbytsika ka tsy lany olomanga ity Madagasikara ty tsy maty akazo tokana ihany koa tsy voaozina tsy miala ao akatso de tsy maintsy ho ambodepona ary tsy rehefa vao ambodepona de hiverina any akatso tsika miroso a ametraka Madagasikara vaovao a ary ametraka fomba fanaovana politika vaovao ifampifehezantsika tika tanina mitsisy fepitaona vele misy vele fepitaona ho anareo am'le hoe fametrahana ny filohan'ny mpanohatra sa hoe misy zavatra mbola andrasana raha ny dinganany efa nilalovanay aloha hatreto a satria mandeha nadingany zahay rehefa vita ny ina moa fionamben'ny mpanohitra tamin'ny faharoapolo sy faraiky amby roapolo ny volana jona dia nisokatra tamin'ny ankolafikely samihafa zahay nitety an'ireo antoko politika manatantara teto amin'ny firenena sy ny mpanao politika isan-karazany a na zay namome sosokevitra anay anatevenana an'izy io sy anatsarana azy de nisy a tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogositra ny restitution an'io charte de l'opposition io tamin'ny alalan'ny latabatra boribory dia rehefa ny fanekeny rehetra zay a de nisy tamin'ny fahaeniny volana septambra teny amin'ny panorama nanolorana an'io sata io tamin'ny fomba ofisialy nampahafantarina ny rehetrarehetra nanomboka teo zahay dia nanambara fa ho aely eran'ny Madagasikara io sata io hoentina ho ampahafantarina ny malagasy mba tsy topotrano miono ny malagasy tsy ho tompony mangatakatiny eto amin'ny firenena ny malagasy de efa mitety faritra zahay a mitondra n'io sata io zany a de zay nataoko efa manao sonia ny olona tsy mpanao politika fotsiny na mitoko politika fotsiny na fikambanana fotsiny a fa malagasy tsotra olo pirenena mihitsy de faly izy hoe mifamatotra amin'ny mpanao politika am'ty ndray mitoraka ty mba misy fototra iombonana fa tsy zavatra maniditsidina sy vadibadiana etseroa de mitety an'ny faritra zany zao io sata io de aefanambarana ihany ko hoe ao anatin'ny asa ataonay a ny fampahafantarana am'izay ireto maso ivo miasa somonina eto amitsika reto a an'io sata io satria nahoana oka tsy ho adinotsika malagasy fa reo fianakavimbe resam-pirenen'ireo ne no anisany rangoro fototry ny afo nateraka an'le fifidianana zay nylazaina fa hoe io no amaolana hitatsika zao ny zava-misy fa tonga vangiara-valy manana fotsiny ary de efa mampisaviritaka tsy hitovikevitra
mikondamné tsy haitsony miantso fampihavanam-pirenena nefa le fampihavanam-pirenena tsy mazava hoe inona ny tena ho atao amin'izany aminay ao anaty sata mazava ny fampihavanam-pirenena ao atao fampihavanam-pirenena teraka fanorenana ifotony ny tanindrazana refondation de la république zay takinay zay ny tokony ho izy zay fa tsy hoe fampihavanam-pirenena fanorokoroka amin'ny mpanao politika amin'ny fandray-tanana fampiatsara velatsy sanatry ny vava io imolotra de milamina ny firenena tsia lalipakan'io zany ny zavatra takin'ny toedraraha misy am'izao fotoana zao ka efa vitanay zany dingana de manao zany zay zao a fitetezana andreo masoivo reo efa masoivo roa no hitanay atreto a misy rona telo jerenay amin'ny herinandro ambony io a ary apetrakay mazava tsara ny tianay andehanana ny tiatsika malagasy andehanana miaraka hitsangana ohatran'ny olona anankiray a anavitra nyty tanindrazantsika ity de faran'io a rehefa everina fa mahasolotena ny malagasy rehetra ny mpanao soni sy ny mandray anjara mitondra ny anjara biriky ny faritra samihafa de manam-pikasana izahay ao anatin'ny programanay zany a ny anao vovonana nasionaly mametrahanay an'le rafitra be am'izay an'le fanoerana zay vao mieritreritra hoe iza no lehibe amin'ny mpanohitra fa verina eto hoe tsy akatso a tsy ambodepina fa isika miroso everino vita rovina zay rehetra raha ny fanirinay aloha dia miarahabatra hatrony taontsika am'izany vovonana nasionaly zany fampiarahabatra hatrony taontsika